Andriamanitra amin'ny fotoana eto ary ianao dia atsapany famangin'ny tompo sy ny kasika Andriamanitra ao anatin'ny fotoana rehetra izay rahantsika manao eto koa hiaraka hivavakantsika tompoko. Sotranao izay Andriamanitra noho ny fotoana izay omena ho anay eto. Taio izay aoka tena atsapany famanginy sy ny kasika ao. Atsapany fanatrianao ary tena angetaentanao izay ary feno fifaliana ao anatinay. Feno hafanapo ao anatinay. Ary angetaentanao izay hitady anao fantatra izay ary dia hitanao tompo. Misy samahery eo amin'ny fiainanay tsirairay avy ianao. Aseho ny herinao sy ny voninahitrao. Ary eo ka tena hitsotra aminay ny tananao. Ampahery anay ianao Andriamanitra. Ary asa mahery ao anatinay ianao. Misaotra raiko tsara indrindra fa ny fiangonana dia ho tahinao tokoa. Ary ty fotoana androany ity dia fotoana miavaka. Iarahanay aminao Jesosy. Iarahanay aminao fanamasina. Misaotra tompo, misaotra fanamasina. Haleluya. Amen. Dia anao hira anankiroa isika ho fanomezantsika voninahitra n'Andriamanitra izany. Ndao tsika ity tanana mafy be ho an'i Jesosy a. Raha misy mafimafy noho izany satria ho an'Andriamanitra ilay izy dia raha ao amin'ny fonao rehetra amin'ny alalan'ny tehaka izy. Haleluya! Haleluya! Miarabantsika rehetra manamafy ny fiarabana izay fanoentiny mpanompony teo dia miarabantsika rehetra manatrika eto a. Eny miarabantsika rehetra ny tokantrano ihany koa. Tsaroa fa matoky amin'ny teny ny tompo mamaly soanao izay nazoto mitady azy izy androany. Ndao tsika ity tanana mafy hatrano ho anazy ho fiderana azy satria lehibe tokoa izy sady matoky amin'ny teny. Androany tsika dia ilaza hoe tompony hery. Tsaroa fa amin'izao fotoan-tsarotra izao dia fotoana tena tian'Andriamanitra hitokisanao azy a. Ary tian'Andriamanitra hanehoany fa zanany ianao a dia amin'ny alalan'ny heriny izany satria fotoana izao izy tian'Andriamanitra efa tiany hanehoany ny heriny. Ka androany aza manaritoka ianao, aza marefirefo androany fononao fa mbola tsy miova Jesosy Andriamanitra tompony hery izy. Ao anatin'ny tirity a, raha anao ny tirity ianao dia tena ataovy mihitsy amin'ny fonao rehetra hoe tena tompony hery tokoa ianao Andriamanitra. Ndao tsika nandra-tanana dia hofa eo an'Andriamanitra ny tananao dia averimberenao favanao amin'izao fotoan'izao. Tompony hery ianao Andriamanitra. Dia raha ao amin'ny fonao rehetra izy, dia raha ao amin'ny fonao rehetra izy, dia raha ao amin'ny fanahinao rehetra izy amin'izao fotoan'izao fa eto izy manatrika eto. Tena tompony hery tokoa ianao Andriamanitra. Iza moa no azoarina aminao, iza moa no azoarina aminao Jesosy. Ianao ilay mpanasitrana, ianao ilay mpanafaka, ianao Jesosy nasanatra eto androany. Ndao tsika sandratsika mitehaka Jesosy. Sika rehetra nandrapeo. Ianao ny angofan'izao rehetra fa ianao tompo sisy hery matohitrana. Tompo ianao ny angofan'izao rehetra fa ianao tompo sisy hery matohitra azy. Hery matohitrana. Sika rehetra nandra-tanana ankalaza azy hoe ianao noderaina. Ianao no asangatra ho anao ny voninahitra sy dera mandakiza. Sika rehetra naza hoe tompony hery, tompony hery, tompony sary, tompony izao rehetra izao ianao. Tompony fo, tompony ary, tompony izao rehetra izao ilaza trano ianao hoe tompony hery, tompony hery, tompony sary, tompony izao rehetra izao ianao. Tompony fo, tompony ary, tompony izao rehetra izao. Sika rehetra ianalanatra hoe tompony ianao. Tompo ianao.
kufaniza rechiza fayana tupu sisieri maturichana tupu yana ya kufaniza rechiza fayana Sieri masuichana sigane chakala sasa lupa upatana na wewe na ndenaina yana sana cha yana masanda cha wala kuna chance sosio wano ndivuninga icha wasreniante na matraxa madakiza inazi tigawe tupunyeri tupunisai tupunisai rechiza yana tupunifu tupuniai tupunisai rechiza yana tupunyeri tupunie tupunisai tupunisai rechiza yana tupunifu rechiza yana tupuyana 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 mente che hanno chiamato fa un battaglia non fu una Jessica se ci vede a Gemansiga Terene non si social nella non può fatana na sacimenti cansani no Asana chai no Hallelujah Sigaretta bola ilasa we tupuyana 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 tupunye tupunie Tiatana na mafetsika ho an'i Jesosy Hallelujah Andrana dia tia-paherenao arak'ilay hira teo hoe tompony fonao Andriamanitra tompony sainao tompony ainao Androany aza mierikerika tsony aza mataotahotra tsony fa efa hoe Andriamanitra zany tompom-bombanao rehetra ka na misy ary ny aretiny Andriamanitra ny tompony ainao Andriamanitra ny tompony tenanao ray manontolo fa soavany na toy izao anao tsy misy maharombaka izay efa eo an-tanany ary matahiry izay voatolotra izy sady izany ve efa voatolotra teo an-tanan'Andriamanitra ianao andaontsika hiaraka ilaza androany mety aminao ve raha mbola hanandra-tanana ihany tsika zao rehetra ao dia tsy hoe fihetsiketsehana koronana fombafomba fa hoe tsika ny ekena fa tena Andriamanitra lehibe izy ary mendrika no asandatra Andriamanitra mendrika nomem-boninahitra andaontsika hiaraka ilaza amin'izao fotoana izao hoe Jesosy amino anao amin'ny fonao rehetra izay ary tsy misy maharombaka tokoa tompo izay ho an-tananao miankoika anatrianao izay raha mety aminao dia andaontsika hiaraka hidera amin'izao fotoana izao hiaraka iankoika anatriany ilaza hoe an-tananao napetraka izao Tananao napetrako indray ny momba rehetra ny fiainako samy Jesosy eo am-pelatananao hoanao koa Amafison'i Jesosy androany fa tena mino azy amin'ny fonao rehetra ianao Jesosy mino anao
ataontsika iresaka amin'ny jesosy ilaza hoe iara-dia aminao anaisanaisaly ady jesosy eo halleloia iara-dia naisanaiza le anao naotsiky natoma atoky anao foany say jesosy eo iaina haminy lalana reteny fikasana reteny fikasana toria tovo toria taontsika sandratsika ihany tanatsika dia mbola ilazany jesosy tsika hoe mino azy amfotsika rehetra Jesosy mino anao Jesosy mino nama Jesosy mino anomano tu nyantony velomaku sy nyantony raku Jesosy venao misopy zao afaka mankalaza azy venao misopy zao tao ataontsika mivotsika rehetra halleluia santranao jesosy halleluia misotranao zay jesosy hentenao sy ny fanatrehanao hentenao sy nenonao jesosy halleluia tenanao zay jesosy halleluia misotranao zay jesosy Sokanao zay Andriamanitra mpanasitrana tokoa ianao tsisy toanao Jehovah ray malalo sokanao zay Jesosy samy mitsoka azy ary samy manaja azy amin'ny soka Halleluia. Zao ndray moa tsika dia hivavaka. Ina moa ny hivavahantsika hanolotra ny fiainantsika eo am-pelatanan'Andriamanitra fiaino. Hatolontsika azy ny fisainantsika, ny fotsika, ny fanahintsika, ny hoavintsika rehetra mba tena ho lavorary ny fiainantsika. Sady zany e. Mba tena hilamina tsara ny fiainantsika, mba tena handeha tsara ny fiainantsika. Dia apetrakatsika eo am-pelatanan'Andriamanitra tanteraka ny fiainantsika. Hivavaka ho amin'izay tsika fa mazaolo ny toerantsika mba ahafahantsika mivavaka tsara sy milamina. Dia atolotsika havitsy avokoa ny mombantsika rehetra, ny zanakitsika, ny vaditsika, ny tokantranontsika,
momba antsika rehetra dia voatolotra eo am-pelantanan'Andriamanitra mba hatonga ny fiainantsika ho fiain'ny fifaliana sady zany e tsy mety mantsy raha manompo an'Andriamanitra sika nefa ny fiainantsika tsy fiain'ny fifaliana fa fiain'ny fahoriana fa ny tokony ho izy ny fiainantsika pino fiainana eo am-pelantanan'Andriamanitra fiain'ny fifaliana fiain'ny fiadanana fiain'ny fahasambarana halleloia dia hivavaka ho amin'izay tsika amin'izao fotoana izao a ndao ary araka hivavaka avetrany Andriamanitra ho manolotra ny fiainanay ho anao izahay ianao mihitsy no Andriamanitra ay ilay tokonay ny fiainanay ray manontolo dia eo am-pelantananao ny fonay dia eo am-pelantananao ny fananay dia eo am-pelantananao mombanay rehetra dia eo am-pelantananao ny hoavinay dia eo am-pelantananao ny tokantranonay dia eo am-pelantananao ny zanakay dia eo am-pelantananao vadinay dia eo am-pelantananao ny fiainanay ray manontolo Andriamanitra dia efa atolotra ho anao ianao mihitsy ny tokonay ianao ny farantenanay ianao mihitsy Andriamanitra mitondra ny fiainanay ho amin'ny fifaliana sy ny fiadanana mba hahatonga ny tena fiain'ny fahasambarana amin'izao fanomponana izao samy mivavaka mba tena hanjakan'Andriamanitra tanteraka ny fiainanao ka ho fiain'ny fifaliana amin'izao andro farany izao dia Andriamanitra mihitsy ho manapaka ny fiainanao ka mampiditra anao amin'ny fiadanana sy ny fifaliana fiainoana ny fifaliana avy any an-danitra ny fiangonana ary anjakany ny fananao mahery ny fonay tsiraray avy anjakany ny fananao masina ny ao anatinay tsiraray avy hatolotra ho anao anjakanao ianao mampidina fiadanana eo amin'ny fiainany tsiraray avy mampidina fifaliana izay dia tonga olo-tsavotra noho ny aminao Jesosy eo manjaka eo amin'ny fiainanay halleluia ora shara barakadarakatya sara barakadarakatya sara papa ora shara barakidarakatya sara papa oh Jesosy ianao mihitsy no Andriamanitra tsara izay tokonay Andriamanitra tsy mahafoy anay matahiranay eo ambany fahasoavana matahiranay eo ambany tana maherinao ianao Jesosy oh Jesosy sara barakadarakatya sara barakadarakatya sara barakadarakatya sara papa Ola sara barakadarakatya sara papa Ola sara barakidarakatya fiangonana voatany fiangonana ity fiangonana anjakan'Andriamanitra fiangonana esan'Andriamanitra mahery lavitry ny fahoriana halleluia ianao mihitsy mampidina fifaliana fiadanana eo amin'ny fiainany tsiraray avy amin'izao andro farany izao Andriamanitra fiain'ny fifaliana izahay fiain'ny fiadanana izahay halleluia halleluia lavitra ny ranomaso ny fiainanay fa ianao ilay Andriamanitra manjaka tanteraka eo amin'ny fiainanay bona sara barakadarakatya sara barakada halleluia halleluia oh Jesosy ianao mihitsy manjaka tanteraka eo amin'ny fiainanay eny halleluia anompo anao amin'ny fifaliana sy fiadanana izay mankasitraka amin'izay Jesosy halleluia 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 ora sara barakadarakatya sara papa ora sara barakadarakatya
fenonao fifaliana ny fiangonan'Andriamanitra. Tsy raha ray avy sambatan'olona raha tonga eto dia mahazo fiainana hafakely misy famangina manokana avy aminao. Halleluja, feno fifaliana ny fiainanay, feno fiadanana ny fiainanay. Olo-tsambatra izay miaraka aminao Andriamanitra. Raha mety aminao dia manasa antsika rehetra hitsangana andao tsika hiaraka hifaly amin'ny alalan'izany hely izany a. Amin'ny fifaliana no hiderana azy, amin'ny fiombiana no ankalazaina, isika rehetra no iray isay, hindera mafy ilay tompony aina, amin'ny te-tanàna ekonidy, andao asefa iray isika ety eia. Fiderana isiula achamizay aritu yanjani ariniwa atuna tsika iderana. Fiderana isiula achamizay aritu yanjani ariniwa atuna tsika iderana zeya. Fifalina no ideranas, lewala iana wazi, isika rehetra no tokony ide, iulana iune anjera, kaira saina isika ety, iaride iarani fiderana, itsiula, achamizay aritu yanjanimu, aridiwa, atunga tsika iderana. Fiderana itsiula achamizay aritu yanjanimu ariniwa atunga tsika iderana zeya. Tsika iderana Jesosy amin'ny alalan'ity mendrika ho azy zany androany. Sem falam teka, sem falam teka, sem deram teka, sem deram teka, teka. Achamizay aritu yanjanimu ariniwa atunga tsika iderana. Fiderana itsiula achamizay aritu yanjanimu ariniwa atunga tsika iderana. Fiderana itsiula achamizay aritu yanjanimu ariniwa atunga tsika iderana. Fiderana itsiula achamizay aritu yanjanimu ariniwa atunga tsika iderana zeya. Fiadanana betsika ho an'i Jesosy. Samy mahazo ny toerantsika zao tsika dia efa iomakomana andre ny tenin'Andriamanitra ka ho fanomanantsika ny fomam-panahytsika dia ataontsika le hira hoe vonona ny foko tompo. Ataontsika mifanahy mivavaka
dia androso ny mpanompon'Andriamanitra izay hitondra ny tenin'Andriamanitra izany. Misaotra an'Andriamanitra isika fa noho ny fahasoavany dia velonena somatsara ary voataonan'Andriamanitra ho avy anompo an'Andriamanitra ato amin'ity tranon'Andriamanitra ity. Ho amanokana moa dia tena mampaheranareo hoe misaora an'Andriamanitra. Amen. Amen. Satria raha ny sitrapony devoly mpitondra an'io aretina io dia ataony marary isika ary ataony maty mihitsy. Ary efa misy ary namantsika nanolo-patatsika efa marary sy matiny. Fa ianao kosa mbola salama sy tomatsara ary mbola velonaina ka tonga eto amin'ity tranon'Andriamanitra ity. Halleluja! Tsy avy aminao anefa izany tsy avy amin'ny fahaizantsika na amin'ny herintsika na inona mety hoe hiezaka ataontsika hiaro-teny, tsara ny miaro-teny, tena tsara mihitsy mitandrina kanefa tsy azo anteran'izany faoka hitodika amin'Andriamanitra foana ny fonao sy ny sainao hoe izy no miantoka ny fahavelomanao ka dia ataovy ny fisaorana sy ny fankasitrahana azy. Ndao hiteka mafy an'Andriamanitra isika. Faharoa dia arabaina soa ianareo hoy tonga somatsara eto ny tompane ombantsika rehetra amin'ity androandroany ity. Ny fotoana ka dia arabainareo izay efa manaraka an'izao fotoam-pivavahana izao na aiza naiza no misy anareo. Minoa fa amin'ny alalan'izao fotoam-pivavahana rahantsika izao dia ho tonga any aminao any ny herin'Andriamanitra amangy sy ampahery ampatanjaka amin'ny finoanao ahafahanao miatrika an'izao fotoan-tsarotra amin'izao vaninandro diavintsika izao. Omena tompony ny dera sy ny haja ary ny voninahitra. Omentsika toerana reto mpitarika fidiarana ireto
avy hatrany dia amaky baiboly isika ato amin'ny boky Matio toko 4:20 dia ny 7:20 ka hatramin'ny 7:30 no vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Toy izao no voasoratra ao. Matio toko 7:20. Ary efa mby teo ampovoan'ny ranomasina ny sambo kely tamin'izay dia natopatopa ny alin-drano izy fa notohain'ny rivotra. Ary tamin'ny fiambenana faefatra amin'ny alina dia nakena mpianana izy nitsangatsangana tena ambony ranomasina. Ary no nahita azy nitsangatsangana tambony ranomasina ny mpianatra dia raiky tahotra ka nanao hoe matotoy io, dia niantso izy no nitahotra. Ary Jesosy niteny taminy niaraka tamin'izay hoe matoky fa izao ihany, aza matahotra ianareo. Ary Petera namaly azy ka nanao hoe tompoko, raha ianao ihany dia sao manatona anao eny ambony rano aho. Ary hoy izy manatona. Dia nidina niala tamin'ny sambo kely Petera ka nandeha tambony rano anatona Jesosy. Fa raha nahita ny rivotra izy dia natahotra, ary raha vao niletika izy dia niantso hoe tompo, vonjeo aho. Ary naniditra ny tanany niaraka tamin'izay Jesosy dia nandray azy ka nanao taminy hoe ry kely finoana, nahoana no nianahana ianao. Ary efa niakatra teo an-tsambo kely izy dia nitsahatra ny rivotra. Jakoba toko 1:2. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy ny teny. Fa aoko mpakatoa ny teny ianareo fa aza-piainy fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo. Avy amin'ny alalan'ireo teny no vakina ireo riavana malala zay toka manarika ty fotoam-pivavahana ity sy ianareo manaraka zao fotoam-pivavahana zao amin'ny alalan'ny Facebook na ny YouTube zany. Avy amin'ny alalan'izay no akatsika fampianarana sy fampaherezana amin'ity androany ity. Zay inoko fa fampianarana sy fampaherezana apitrakanao tokoa ka matokanao manana finoana matanjaka ka andresy tanteraka manoloana ny saritra rehetra zay andalovana amin'ity taona diavintsika ity. Ary omena ny tompany voninahitra satria inoko fa hiasa izy amin'ity androandroany ity. Amen. Ny lohateny ny afatra na ny tenin'Andriamanitra entiko androany dia izao: marina amin'ny teny nataony ny Tompoandriamanitra ary mitondra fahagagana ny fanekena sy ny fankatoavana zay nolazainy. Eno tsara azy ny tenin'Andriamanitra natao antsika androany. Araka io teny no vakina io ndray alina tany amin'ny fiambenana faefatra any hoy ny voalazan'ny baiboly. Zany hoe tokony tany amin'ny 3 ora maraina tany na tany amin'ny 3 ora sasany tany ho any maraina dia niseho tapoka teny ampovoan'ny ranomasina Jesosy. Tamin'io alina io anefa ny mpianatra nandeha lakana tena ambony ranomasina. Dia rehefa niseho tapoka Jesosy ka nahita Jesosy reto mpianatra dia nagovitra ny varaotsana satria ny fijeriny azy, fahafantarany azy dia hoe nahita matoto. Ahoana hoy zareo? Matoto io. Dia zao no teny nataon'i Jesosy: aza matahotra ianareo, izao ihany lay mpampianatra anareo, lay rabinareo, izao ihany matoky, izao ihany. Ka rehefa nazotoky Petera hoe nitombo tokoa io, izy tokoa io, eno ny teniny, eno izay lazainy, tena fomba fiteny mihitsy zany teny zany. Dia hoy Petera, mba ananatoka zany izy io fa tena tompo marina io: raha ianao ihany io tompo ao, asa manatona anao aho. Satria Petera manokana dia anisan'ny olona resy lahatra, anisan'ny olona tena babo ny fony, fa ny teny aloky ny vavany io Jesosy zay atsony zareo hoe mpampianatra na hoe raby io dia teny marina, teny tsy maintsy tanteraka ary teny magaga.
ka raha ianao ihany io tompo aseho manatona anao aho. Sotra ny tena atao Jesosy, manatona azy. Raha vao nandre zay feo zay Petera hoe manatona azy, tonga dia niala atao anaty lakana izy, dia nandeha teny ambony ranomasina. Tena fahagagana nge ry havany, tahaka an'ireny hoe olona mandeha eny ambony tany maina reny no nandehana Petera teny ambony ranomasina. Ka ny lesona lehibe omena antsika zany amin'ity androandroany ity, ary lesona natao iainana, natao fiainana dia izao. Marina miteny nataony ny Tompoandriamanitra ry havana malalo. Tsy mivadika amin'izany teny zany mihitsy io Andriamanitra zay ivavahantsika sy topontsika io, ary toka fahagagana eo amintsika zany teny zany rehefa inontsika sy ankatoavintsika amin'ny fontsika manontolo. Ary tsara ke nytoan'ilay tantara rehefa ho Jesosy hoe manatona, zay zany teny naloka vavan'i Jesosy. Matoa Jesosy ny teny an'izany, dia zao afaka anao zavatra magaga zany izy eo amin'ilay olona nasainy manatona. Satria olombelona ke Petera, izy amin'ny olombelona no hoe andeha eny ambony ramasina taka mandeha tany maina, tsy misy an'izany tany alobe tany mandrika ankehitriny, tsy misy an'izany. Fa rehefa Andriamanitra miasa dia ny impossible tonga possible. Manatona ho Jesosy dia nandeha Petera teny ambony rano toy ny mandeha tany maina. Amen. Amen. Tanteraka le izy tena hoe nandeha teny ambony tany maina Petera, tanteraka le izy satria Jesosy no efa niteny, Jesosy no efa nilobava. Ary ny tena aloka vavan'i Jesosy na ny tena aloka vavan'Andriamanitra tsy maintsy marina, tsy maintsy tanteraka, ary amin'ny fomba magaga no mahatanteraka azy. Tanteraka ihany koa ilay teny, afaka nandeha teny ambony ranomasina toy ny mandeha tany maina Petera, satria nino sy nakatoa zay nolazain'i Jesosy tamin'ny fony manontolo Petera. Amen. Halleluia. Ry havanao, tahaka izany mihitsy io tenin'Andriamanitra io. Ity tenin'Andriamanitra voasoratra ao anaty'ity Baiboly ity, marina, tanteraka, ary tonga magaga eo amin'ny fiainantsika rehefa inontsika sy ekentsika, ary indrindrandrindra rehefa ankatoavintsika amin'ny fontsika manontolo. Tantara manaraka indray arao tsara, tantaran'ireo zanak'Israely. Tantarain'ny Baiboly fa tonga teo alohan'ny ranomasina mena ny zanak'Israely ndray andro, satria zareo andeha hoany amin'ilay tany tondra-droa sy tantely, arak'izay efa nampanantenain'Andriamanitra mba homena azy ireo. Ka rehefa nandeha izy ireo dia tojo ranomasina mena. Vaka tanteraka ry zareo hoe ahoana ity, amin'ny fomba ahoana no anohisantsika ny dia makany amin'ilay tany tondra-droa sy tantely. Ianatsimy vetsika sa ianavaratra, iakavia sa iakavanana, ahoana no atao? Raha ilomano tsy vatan-dehilahy mahay milomano daholo akory ny olona rehetra, fa taon'ny zaza, taon'ny vehivavy. Ankoatran'izany taon'ny fananana toy ny biby fiompy, ondry, amalosa. Ataontsika ahoana no anohisantsika ny dia? Raha mbola nikondo ny eritreritra teo ry zareo, dia nanompon'ny masony taitra be mihitsy ary varaotsana, satria hitany zareo hoe reny Egyptiana fa tonga manatona antsika miaraka amin'ny kalesy sy soavaly, ho avy mba amabo antsika eto amin'ity toby itobitsika ity. Dia inona ny zava-doza mety tranga? Possible tsy ho andeha vozony fotsiny tsika, fa mety ho vonono ho faty daholontsika rehetra. Ny varaotsana ny zanak'Israely tamin'izany. Matoa moa taza maso lay Egyptiana, lay miaramila, lay soavaly, lay kalesy, manambara zany fa tena fa akaiky dia akaiky, atombotra dia atombotra ny fatogavany eo amin'ilay toby nitobiany zanak'Israely. Fa teo indrindra no nilobava Andriamanitra avy any an-danitra. Ry Mosesy, lazao amin'ny zanak'Israely mba androso izy aloha. Aza vela hemitra mihitsy izy mba fa aoka androso, aoka androso, aoka androso. Entre parenthèse,
ry fiangonana na inona zavatra mitrangy eto amin'ity zao tontolo zao ty, na inona zava-misy eto ambony ty tany ety, na inona zay angamba ny fomba ilazako azy dia fahadio mihitsy amin'ny maha-olon'ny Andriamanitra antsika ny hembotra na ny verin-dalana, fa ny mety amintsika amin'ny maha-olon'ny Andriamanitra antsika dia ny mandroso foana. Ain'Andriamanitra ke fa ranomasina mena ny eo alohany fa manina izy mamebaiko hoe lazao amin'ny zanaka Israely mba handroso, satria zay mihitsy no mety ataontsika olon'Andriamanitra mandritra ny fahavelomantsika eto ambony ty tany ity. Amen. Dia taorian'izay dia hoy Andriamanitra tamin'ny Mosesy, eno tsara le teny, ry Mosesy, alay ny teanao dia makanesa ry amin'ny ranomasina mena, sararo io ranomasina io mba ahafahan'ny zanaka Israely mandeha eny ambony ranomasina tolo mandeha tany maina. Fa iza moa Mosesy no hay ampisaraka ny ranomasina izara roa ho tonga tany maina. Mosesy ndraika olombelona tahaka antsika rehetra eto hoe tahaka anao, tahaka olombelona izy, tsy mahay mampisaraka ranomasina izany, tsy mahay mahatonga ny ranomasina ho tonga tany maina. Kanefa dia zay ny tena loka vavan'Andriamanitra. Dia inona zavatra mitranga? Mosesy kosa teo alohan'izay tsy ilay mpalompon'Andriamanitra mianahana ireny, le mianahana sy ahoana tsy tahaka izany mihitsy Mosesy, fa ilay lehilahy manana finoana sy manana fatokina an'Andriamanitra sy ny teniny. Rehefa niteny Andriamanitra dia tsisy fisalasalana tao aminy, fa lasa izy niazakazaka tondra le tehana, niazakazaka nanatona le ranomasina ary natsotra ny takisaon ny tanany mitondra le tehana akory zava-magaga ry havana. Fa tena marina ny tenin'Andriamanitra, tanteraka tenin'Andriamanitra, ary rehefa ninono sesina katoava le teny dia tonga fahagagana ho azy sy ny zanaka Israely ray manontolo, satria avy hatrany tonga dia saraka ny ranomasina, tonga dia lasa tany maina, dia afaka nipita somatsara ny zanak'Israely. Amen. Arô ngefa hovakitsika le teny arô tsara. Exodosy 4:10 manomboka amin'ny 10:10. Rehefa mbiakaiky Farao dia natompony zanak'Israely ny masony ka indreo ny Egyptianina tamin'ny manetsika azy dia raka tahotra indrindra ny zanak'Israely ka nitarena tamin'i Jehovah. Arojy kosa izy tamin'i Mosesy, moa tsy nisy fasina va tany Egypta no nentina ho faty aty anefitra izahay, nahoana no nanao izany taminay ianao ka nitondranay nivoaka avy tany Egypta? Tsy izao va no teny nolazaina taminao fonom-bola tany Egypta hoe aoka izahay avy alao ihany izahay anompony Egyptianina, fa aleonay manompony Egyptianina toy izay ho faty any anefitra. 10:10. Ary Mosesy tamin'ny olona, aza matahotra ianareo mijanoana fa ho hitanareo ny famonjeny Jehovah zay ataony ho anareo anio, fa ny Egyptianina zay hitanareo anio dia tsy ho hitanareo intsony mandrakizay Jehovah hiady ho anareo fa ianareo kosa angina. 10:12. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy, nahoana no mitaraina amika anao, lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso, ary angao ny tenao dia injiro ambony ranomasina ny tananao ka sarao ny rano dia andeha amaky eo voan'ny ranomasina mandeha ny tany maina ny zanak'Israely. Ary indro zao anamafy ny fony Egyptianina ka hiditra hanetsika azy izy dia ankalazainao noho ny ataoko amin'ny Farao sy amin'ny miaramilany rehetra mba nikalesiny sy ny mpitaingina tsovaliny. Dia ho fantatra ny Egyptianina fa izao no Jehovah rehefa ankalazainao noho ny ataoko amin'ny Farao sy ny kalesiny sy ny mpitaingina tsovaliny. Inona zavatra nitranga? Ny saraka roa arabaky teny, ny ranomasina ry havana ary tonga tany maina, ary afaka nandeha teny ambony ranomasina toy ny mandeha tany maina ny zanak'Israely. Ry havana, ny Andriamanitra zay tompontsika tompoko, ny Andriamanitra zay vavantsika tompoko dia Andriamanitra lehibe, Andriamanitra magaga, Andriamanitra marina amin'ny teny zay efa nalaoky ny vavany izy. Ahoana tokoa? Hoy ny voalaza amin'ny boky Nomery 7:20, arô tsara. Nomery 7:20,
zao ny voasoratra Andriamanitra tsy mba olona kandaingy ary reo tsara voasoratra io hoe voasoratra amin'ny écran lehibe na zanak'olombelona kanenina moa efa laza va izy ka tsy efainy na efa nteva izy ka tsy hotoviny mazava Andriamanitra tsy mba olona kandaingy ny olombelona dia mpandaingy fa Andriamanitra tsy mandaingy na zanak'olombelona izy kanenina io voasoratra io efa laza izy ka tsy maintsy efainy efa nteny izy ka tsy maintsy hotoviny ahoana ihany koa hoy ny anjely Gabriel Luka 2:7 ahoana hoy izy fa tsy isy tsy ho tanteraka ny teny rehetra zay ataon'Andriamanitra ny tiako ambara amintsika rehetra toka eto sy anareo manaraka zao fitoam-pivavahana izao amin'ny alalan'ny Facebook na amin'ny alalan'ny YouTube dia ity zay anatanako anareo mitovy amin'ireo tantara roa reo mihitsy ny tenin'Andriamanitra rehetra ao anatin'ity baiboly ity mitovy amin'ireo tantara roa reo mihitsy ny teny fikasana rehetra voasoratra ato anatin'ity baiboly ity mitovy tsy misy hafa afaka ny ho tanteraka sy afaka ny ho tonga fagagana eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona rehefa inoantsika sy ankatoavintsika ohatra kaiky zao tantarako aminareo zao ohatra kaiky toka eto Madagasikara zao ny devoly mpitondra ny aretimandrikana antsoina hoe coronavirus zay le aretina hoentiny dia mbola nitovana ndray tateoriana hoe variant aviatsy Afrika Atsimo ny tanjon'ny devoly io raha toka eto Madagasikara dia ny amon'olona be dia be ny amon'olona maro be arak'izay tena tratrana zay zany tanjony ary ny tanjo manaraka ihany koa dia hoe tsy ny olona tsotra ihany no tiany ataony marary no tiany vonoana fa hatramintsika fiangonana kristianina hatramintsika zay manana Jesosy velona sy mitoetra atao anaty dia ketriketreny hoe andao atao marary andao vonoana ihany koa ary iarahantsika mahita fa misy ke namantsika sasy rehefa marary misy namantsika sasy fa entsika hoe maty na ny olona tato na ny olona tany fiangonana hafa tany toy zao nefa tenin'Andriamanitra amintsika kristianina ilay lazaiko hoe mitovy daholo ny tenin'Andriamanitra rehetra voalaza anatin'ity baiboly ity toy zao ny tenin'Andriamanitra na ny teny fikasan'Andriamanitra indrindraindrindra manoloana ty aretina mandoza tonga eto Madagasikara ity zao ny teny nataon'Andriamanitra zay rehetra manana Jesosy Kristy velona atao anatiny manapaka ny fiainana tonoany ny vavany andro alina zay rehetra tak'izany dia hoy ny faminaniana ao amin'ny boky Malaki hoavan'Andriamanitra zany olona zany mazava aminao ve voasoratra hoavan'Andriamanitra zany olona zany ary hoarovan'Andriamanitra ihany koa manoloana ny aretina mandoza toka eto Madagasikara teny nataon'Andriamanitra ke zany ndiavany hoe hoavako anareo ahoana voasoratra dia hitanareo amin'izao vaninandro farany zao ny tsy fitoviny marina sy ny tsy marina ny tsy fitoviny manompo sy ny tsy manompo zay le voasoratra dikan'izany fanavahana araka faminaniana netiny Malaki ampaminan'izany dia hoe hoarovako zany ianareo amenna zany angeny no atiny natonga nampaheranareo tamin'ny herin'ny androany hoe aza matahotra aza mitebiteby aza mivati-po tsy mitovy amin'ny olona rehetra hito ambony ty tany ity isika no Jesosy Kristy atao anatsika tena arabaky teny ho avan'Andriamanitra isika andonge vakitsika salamy fa 2:10 hoe salamy fa 2:10 ary rao tsara voasoratra salamy fa 2:10 manoko amin'ny diny fahatelo io voasoratra io eo amin'ny écran any daholo masitsika fa izy no hanafaka anao amin'ny fandriky mpiaza sy ny arety mandoza ny volonelany no hanaronany anao ary eo ambany elany no ialofanao ho ampingakely sy ampinga lehibe ny famarinana tsy atahotra ny ororo no ny alina ianao na zanatsipika manidina no ny andro na ny arety mandrikana mandeha amin'ny maizina na ny fandrikanana mandripaka amin'ny mitatao vovonana 7
na dia isarivo azy lava eo anilanao sy ray aly leo kavananao dia tsy hatraminao zany re fiangonana kristianina. Andininy fahavalo hijery maso fotsiny ianao ka ho hitanao ny amalina ny ratsy fanahy. Mampahery ika zany ry havany, tena mampahery arabaky teny. Dia ianao tsara ity fanazavana etiko ity, raha mbola mitoetra tsara ao amin'i Jesosy ianao, zay matsy ny lehibe indrindra hoe ianao mila mitoetra tsara ao amin'i Jesosy. Zany hoe ianao dia tokony ao amin'i Jesosy ary Jesosy tokony ho ao aminao. Raha mbola manompo an'Andriamanitra amin'ny fonao manontolo ianao, tsy manompo amin'ny fahazarana na manompo amin'ny fombafomba, fa tena hoe vokotro ny fonao tena manompo an'Andriamanitra ianao, manompo tena arabaky teny, dia izao araka io teny nataon'Andriamanitra io, tsy azo anao mihitsy io aretina io. Amen. Ny fandrenesanao na ny fahitanao ny namanao, ny olo-patatrao na ny mpino kristianina tahaka atsika hoe von'ny aretina, hoe lavon'ny aretina, tsy midika akory zany fa ianao ihany koa dia mety ho tahaka azy. Fa androany ianao tonga eto nentin'Andriamanitra eto mba ilazana ny vaovao mafaly, fa averiko indray, raha mbola mitoetra tsara ao amin'i Jesosy ianao, Jesosy ao aminao, ianao ao amin'i Jesosy. Raha mbola mitoetra ho manompo an'Andriamanitra ny fonao manontolo ianao, manompo tsy misy fiatsaram-belatsy, dia ho iaho hoe hoy ny tenin'Andriamanitra, tsy azo anao mihitsy io aretina io. Andao dia vakitsika ny voalazany Exodosy 12 hoe dia hainao tsara mihitsy ny tian'Andriamanitra ambara. Exodosy 12 dia ny 9:20 toy izao voasoratra. Andao io ny vakiko zany. Hoy izy, raha zoto iaino feon'i Jehovah Andriamanitra ao ianao, ka anao zay mahitsy ao io masony sy iaino ny lalàny ary hitandrina ny didiny rehetra, dia tsy hisy ataoko aminao ny Tompoandriamanitra totoa ireny aretina rehetra ireny zay nataoko tamin'ny Egyptianina, fa izao no Jehovah zay mahasitrana anao. Asiteka mampihery havano. Halleluja. Andriamanitra no efa niteny, Andriamanitra no efa niteny ary marina zay lazainy vavany ary tsy maintsy tanteraka. Amen. Tsy azo anao reny aretin'ireny hoy Andriamanitra, satria misy fefy efa ataon'Andriamanitra manodidina atsika mba hiaro atsika. Io fefy io, fefy tsy azo ny devoly gorbana, tsy azo ny devoly vakina, fa raha tonga eo izy dia miala maina, tsisy azo natao. Halleluja, halleluja, amen. Raha tsy hoe anga, ianao tsara, raha tsy hoe anga, nesorin'Andriamanitra le fefy teo aminao, nesoriny tahaka izay efa nataony teo amin'ny Joby. Nesorin'Andriamanitra le fefy, ka rehefa nesorin'Andriamanitra le fefy, dia zay ny devoly vo afaka naon'ny ataony teo amin'ny Joby, manao ny ataony eo amin'ny olon'Andriamanitra. Ny antony ny anesorin'Andriamanitra fefy moa dia azoko lazaina hoe ataoko hoe karazany roa e, zay angamba ny olazako azy. Ny anankiray, raha ohatra ka nanota ianao, nanao tsy mety ianao, nanao diso teo anatr'Andriamanitra ianao, ny zavatra nampalahelo nataon'Andriamanitra anao, dia miala izy, dia miala miaraka amin'izay ihany koa zany le fefy. Zay anga. Na ihany koa hoe tahaka nazo an'i Joby, misy sitrapon'Andriamanitra tiany ho tanteraka atao, misy zavatra tian'Andriamanitra tongavana atao, ka na dia olona marina aza Joby, olona mahitsy, olona tsy manatsiny, olona matahotra an'Andriamanitra, olona fadiny ratsy, Andriamanitra mihitsy no joro vavolombelona fa zany Joby. Dia na dia zany ary dia nesorin'Andriamanitra le fefy. Dia zay no antony natonga ny Satana afaka nitondra zavatra ratsy teo amin'ny fiainan'i Joby, hoe nataony fongana ny fananan'i Joby rehetra, nataony maty zanak'i Joby rehetra, nataony tratra ny aretina, tratra ny vai ratsy Joby manokana.
satria zay le izy Andriamanitra manapaka arak'izay tiany ho tapahana. Ry havana malala tonga manaraka itona. Mafesiko amintsika fa isika zao zay manana Jesosy dia manana ny tenin'Andriamanitra entina miaro atsika manoloana fisian'ny aretina. Ka tsy tokony hatahotra mihitsy isika na hitebiteby na hivaraontsa na hivati-po. Mazava voasoratra na dia misy arivo ary lavy eo anilanao, misy ray alina lavy eo kavananao, dia tsy azo anao zany. Jery maso fotsiny ianao. Dangereux le izy fa misaotra tongo fa misy fefy miaro misy fefy manodidina misaotra tompo, misaotra Andriamanitra, makasitraka anao ao. Teka mafantompo isika. Amen. Dia zao zany tiako terina amintsika. Tsy miova io Andriamanitra raha io. Tsy miova Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra. Tsy miova ny fanahy masin'Andriamanitra. Tsy miova ny tenin'Andriamanitra sy ny programan'Andriamanitra. Mbola magaga hatramin'izao ny teny rehetra izay nataon'Andriamanitra. Fa izao miankina aminao, miankina amintsika olon'Andriamanitra anefa nisinjany fagagana eo amin'ny fiainantsika izany. Ataoko fa ohatra mazava amintsika ny tantaran'i Petera sy ny tantaran'i Mose sy ny zanak'Israely. Ary mino aho fa nandraisanao lesona le tantara karazan-droa ny tantarako taminao teo. Iverana antsika manokana ny tantaran'ny Petera manokana. Petera olona tahaka ny olona rehetra, tahaka antsika io mihitsy. Tsy hoe dia tena tsy hoe olona hafa kely izy fa olona tahaka antsika rehetra mihitsy Petera. Fa zao rehefa niteny Jesosy hoe manatono, dia inona ny zavatra nitranga? Rehefa nanato Petera dia niseho ny fahagagana. Tena arabaky teny niseho ny fahagagana. Le ranomasina tonga tany maina, azo diavina tsara mihitsy, mandeha tsy misy olana, mandeha tsy misy olana. Zay le zava-nisy. Fa zao zavatra nankiraina ampalahelo. Rehefa nahita le rivotra sy le ranomasina Petera, zay nanonja nitsoka mafy, dia nivaraontsana izy. Loza marina fa tonga ty tafio-drivotra, tonga ty nonjan-dranomasina. Dia raha vao natahotra izy dia maty le finoana tao anatiny. Rehefa maty ny finoana dia niletika Petera. Zany hoe tonga tahaka ny olona indray Petera, tonga tahaka ny olona rehetra. Zany hoe ny finoana zany no mampiavaka antsika io. Ny finoana, ny tenin'Andriamanitra, ny finoana, ny voalasan'Andriamanitra, ary ny fankatoavana zay lazan'Andriamanitra, io no anisany hitondrantsika ho amin'ny fiainana miavaka, ho amin'ny fiainana magaga. Amen. Amen. Averiko ilay teny tery aloha hoe ny teny izay nataon'Andriamanitra tamin'ny Petera, le tonga fahagagana mahatalanjona, le teny izay nataon'Andriamanitra tamin'ny Mose sy zanak'Israely, le tonga fahagagana mahatalanjona, dia mitovy amin'izany ihany koa ny teny nataon'Andriamanitra ao amin'ny boky Malakia le faminaniana hoe ho avahako anao amin'ny andro farany, sy ilay teny voalaza ao amin'ny Salamo faha 150 hoe tsy avelako izy aretimandrikana anakaiky ny lainao, ka na dia misy arivo azy lavy eo anilanao, na misy ray alina azy lavy eo kavananao, dia tsy hatraminao zany fa hojerenao maso fotsiny. Ka androany zany zao raha ohatra ka tiatsika nahita zavatra lehibe sy magaga tokoa eto ambony tany ity, mandra-pahafoana ny fisian'io aretimandrikana io, raha tiatsika nahita zavatra lehibe sy magaga, tazomy hatramin'ny farany tenin'Andriamanitra. Azony hatramin'ny farany tenin'Andriamanitra. La zao foana io tenin'Andriamanitra io, tany zao foana io tenin'Andriamanitra io, vaky io matetika io tenin'Andriamanitra io, laza ho amin'ny feo avo io tenin'Andriamanitra io. Fa tiako milaza aminao, ahita voninahitr'Andriamanitra ianao, ahita voninahitr'Andriamanitra ianao. Halleluja. Le izy moa tsy manana fotoana lavabe tsika hitanysana ireo zavatra maro amin'ny karazana entina manamafy fa ny tenin'Andriamanitra dia marina sy tsy maintsy tanteraka
ary mitondra fahagagana ny fiainantsika zay mino azy sy zay makato azy fa tena be dehibe tena be dehibe tena be dehibe isika zany zao rehefa aveo anao fanatitra fomba fiteny dia hoe anao rakitra dia hitondra ny ampahafolo-karenantsika ny apahany tamin'izay nitain'Andriamanitra antsika hitondra za zao tsika isika raha manao an'izany ananarako anareo aza atao amin'ny fombafomba tompoko aza atao amin'ny fahazarana tsaroko fo zay mbola kely tsy tena hoe tanora tsy tena hoe ankizy rehefa meny ray aman-dreniny arakitra izahay dia ny atsasa mahery vidianana biscuit na vidianana bonbon fa ny ambony ataony arakitra le rakitra nge tamin'izany nanaovana azy toy ny hoe zavatra mahazatra fombafomba hoe tonga am-piangonana dia manao rakitra hono fa tsy hainay akory hoe inona ny antony mahatonga anay tsy maintsy manao rakitra baikoniza mahatonga anay tsy maintsy manao rakitra tsy hainay tsy fantatray satria asa nampianatra angamba le mpampon'Andriamanitra fa tsy voarainay zay angamba ny olazako azy fa isika androany raha nao fanatitra aza atao fombafomba natao fazarana fa tonga dia aoka isaintsaina le tenin'Andriamanitra ianao ahoanao Jesosy any amin'ny boky Mateo any omeo dia maninona ho izy dia mba omena ianareo fatra tsara sady ahitsana no afantatra ary zay no omena anareo mihoatra lavitra no zay nomenareo no omena anareo tanao teny mitovy tamin'ilay teny nataon'i Jesosy tamin'ny Petera ihany le izy dia marina tsy maintsy ateraka tondra fahagagana eo amin'ny fiainan'izay misy mankatoa ahoana ihany koa ny voalazan'i Jehovah Andriamanitra amin'ny boky Malaki 3 any entinareo ny ampahafolo-karena rehetra mba asina sakafo ao an-tranoko eto zany eto fa raha mitondra zany ianareo hoy Andriamanitra dia hosokafako aminareo varavaran'ny lanitra avy ety an-danitra mampidina fitahiana mampitsoroka fitahiana ho anareo ka anana ny ampy ianareo hitrantsehatra hoy Andriamanitra ho teneniko mafy ny devolim-pandany ny arenanareo dia zany teny zany ihany koa zao dia mitovy amin'le teny nataon'Andriamanitra nataon'i Jesosy tamin'ny Petera mitovy amin'le teny nataon'Andriamanitra tamin'ny Mosesy sy ny zanak'Israely inona zavatra tranga tamin'ireo marina ten'Andriamanitra tanteraka ten'Andriamanitra ka rehefa nino ny olona tahaka andry Petera tahaka andry Mosesy dia tonga fahagagana ho azy zany ka androany akoa raha nao fanatitsika hitondra ampahafolo-karena dia possible isy ny zavatra lehibe sy magaga ary mahatalanjona eo amin'ny fiainanao amen amen ry havana malalo mafiziko indray fa tsy miova ny ray tsy miova ny zanaka tsy miova ny fanahy masina tsy miova ny tenin'Andriamanitra ny programany mbola magaga hatramin'izao vaninandro misy atsika zao ny teny rehetra zay ataon'Andriamanitra ka zay rehetra mino an'izany ka makatoa zany dia hita voninahitr'Andriamanitra izy mandritry ny androm-piainany rehetra asio teka farazay mafy Jesosy tianay mombanay mandrakizay sady zany ve alleloia amin'izao fotoan'izao aza andao hivavaka isika andao tena hivavaka fontsika manontolo isika vavaka tena hivavaka tena hivavaka dia amafiso contranao amin'Andriamanitra amin'i Jesosy fa ianao dia andray azy ampitoetra azy ao anaty ka naiza misy anao dia ho saintsainao foana sy ho vetivetesany vavanao hoe Jesosy eo atao anatiko anao fa vita contrat aminao aho fa atao anatiko anao mitoetra atao anatiko anao amen na dia misaoran'Andriamanitra ianao ny amin'ny teny rehetra zay naloka vavan'Andriamanitra raisao finoana hoe tsy maintsy tanteraka izany ndridridrindra manoloana ny te fisiny aretiny ity manana tenin'Andriamanitra aho zay miaro ahy manana ny tenin'Andriamanitra aho zay manisy fefi-manodidina ahy ka dia andamoka nitetiky nio devolim-pitondra aretina coronavirus io ary tsy io ihany fa zay rehetra mety tetika ratsy ataony devoly amelezana andamoko zany satria asian'Andriamanitra fefy manodidina amen ary aza mieritreritra anao hoe sao dia mba asoron'Andriamanitra ary io fefy io raha mbola mitoetra tsara amin'i Jesosy ianao fantatry fa tsy sorony aminao io fa soavana spesialy omen'Andriamanitra antsika
taranaka teoriny zany noho ny amin'i Jesosy Kristy. Amen. Joba nge talohan'i Jesosy nisiny ny tantaran'i Joba nge talohan'ny Jesosy manana fitondrany manokana ny olon'ny Andriamanitra tamin'izany. Fa ankehitriny noho ny amin'i Jesosy fahasoavana lehibe ny fiainantsika. Mino fa tsy hoe sorony aminao ifefio fa ny zava-dehibe fotsiny dia hoe aoka hitoetra amin'i Jesosy ianao ao amin'i Jesosy, Jesosy ao anatinao, aoka tena nompo an'Andriamanitra amin'ny fona manontolo ianao. Dia misaora Andriamanitra ny amin'izany fahasoavana izany. Ndao hivavaka tsika rehetra, samy manokatra amin'ny vavany, na ianareo any tokantrano azy, mba aoka indrainjary hipartisipe, hivavaka miaraka aminay, hisokabavy, hilobavy, hanao contrat amin'i Jesosy, amin'ny Andriamanitra, hisaotra azy ny amin'ny teny fikasany, ataony fefo antsika malona ny aretina sy ny zava-doza entiny devoly. Hivavaka dahotsika rehetra, hivavaka dahotsika rehetra, samy hivavaka amin'ny fony manontolo izy. Halleluja. Misaotranao Andriamanitra, mankalazanao zahay ankehitriny, mame voninahitra anao lay tsy to, mame voninahitra anao lay Andriamanitra mahery, lay Andriamanitra magaga. Manao contrat aminao zahay, amafisinay fa ho anao zahay Andriamanitra, satria ekenay Jesosy ho tomponay, ho mpamonjy anay, raisinay izy ho ato anatinay, hitoetra ato anatinay, anjaka eo amin'ny fiainanay, na amin'ny andro na amin'ny alina, tsy saraka amin'izay, tsy vadika amin'i Jesosy izahay, androso ho anao Andriamanitra mandrakariva izahay. Halleluja. Ary misaotra ny amin'ny teny nataonao Andriamanitra, zay tonga fefy fiarovanao anay, ka tonga fahagagana ho anay izany amin'izao vaninandro sarotra andalovana izao. Halleluja. Hiavaka ny manompo anao sy tsy manompo anao, ho avanao arabaky teny izy, ka dia misaotra Andriamanitra, mitera mankalazanao zahay, mame voninahitra anao zahay. Tsara ianao, tsara ianao, tsara ianao, tsara ianao. Halleluja, 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 halleluja. Omena voninahitra anao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Amen. Andao tsika hiteka mafan'Andriamanitra. Dia hiaraka anao hira anankiray aloha isika, dia orina ty hira ity dia anao vavaka manokana ho anareo ao. Raha sanatria ka misy aminareo marary, naretininy, raha sanatria ka misy aminareo fa misy an'ilay aretinao coronavirus sanatria, amin'ny anaran'i Jesosy fahasoavana ho anao, fatokovanao eto, ho sitrana ianao, ho sitrana ianao. Amen. Entre parenthèse kely a, zany rehetra hetra ambarako aminareo zany akory tsy milaza, fa dia anao tsy rambona ny fiarovatenantsika isika. Misy andraikitra napetraka Andriamanitra ny fiainantsika hoe ianareo meteza hoendry, meteza afatotra ny tokony atao, fa misy andraikitra raisin'Andriamanitra. Marina zany ry havana. Efa ohatra omeko anareo zany. Zany mahatonga antsika hoe ao anaty fitaovam-pivavahana ataontsika zao a, dia manohary vavintsika satria marotsika atao am-piangonana, dia manohary ary vava sy orontsika. Zay zany maha olona antsika mandray andraikitra ohatra zany. Fanena manolentsika tsy dia hoe raisika tanadolo ny olona rehetra io, fa dia vitany ohatrao ny tsara, farafaratsy mba hoe nidonaka loatra zay le izy. Zany anisa fiarovatenantsika daholo. Be dia be zavatra tokony ataontsika, zay ny andraikitsika, fa Andriamanitra manana andraikina. Fa ny zava-dehibe dia hoe sambatra anao fa manana an'Andriamanitra velona. Halleluja. Andeontsika anao hira anankiray, etsika miakohaka, miolika ao anatrehan'Andriamanitra, akipitsika matsika ao anatin'izay hira miakohaka izay a, rehefa avy eo hivavaka manokana ho anareo izay marary ao, hivavaka ho anareo ao mba hamonjy anafaka anasitrana ny tompontsika. Alefa azy.
ianao ilay oman anio ary mandrakizay izay lazainao dia zay no ataonao tsy mba mandao tsy mio fa matoky hatramin'ny farany Andriamanitra mitsaokanao matoky loatra ianao tsy andao ay matoky loatra tsy andisy fanantena Budfunao izany tamin'ny fiainako ka tsapako ankehitriny matoky loatra ianao tsy andao ay matoky loatra ianao tsy andao ay Jesus matoky loatra tsy andisy fanantena Budfunao izany tamin'ny fiainako ka tsapako ankehitriny matoky loatra ianao tsy andao ay Então vou pedir uma pessoa se levar do Simba mandao simi Misaotra Andriamanitra fa matoky hatramin'ny fa soavy lehibe ho anay ty fotoana androany hotoka eny aminay rehetra iny famaginao hotoka eny aminay mikasika manokana matoky loatra ianao matoky loatra ianao matoky loatra tsy andisy fanantena Budfunao izany tamin'ny fiainako ka tsapako ankehitriny misaotra misaotra tompo misaotra tompo misaotra tompo matoky loatra ianao tsy andao matoky loatra tsy andisy fanantena misaotra Andriamanitra Budfunao izany tamin'ny fiainako ka tsapako ankehitriny matoky loatra ianao tsy andao akipimy masonao apetrao amin'ny fonao tananao raha io misaotranao zahay ny amin'ny afatra nampomboanao ahy mpanomponao teo tia anty fiangonany ty anao tena tianao loatra izy ka dia nambaranao aminy ny tokony ho fiainany tokony ho ataony amin'izao taonjato faraika amby roapolo taona rifatelo diavina izao ny fanainao masina mangy ny olona ka ho resy lahatra daholo izay rehetra fa tahaka ilay teny nataonao Jesosy tamin'ny Petera tahaka ilay teny nataonao Andriamanitra tsy to tamin'ny Mosesy izany Israely tahaka izany ny teninao nambara teto androany milaza fa manisy fierovanao anay ianao ary manisy fiefi-manodidina anay ihany koa mba tokandreo fahavalonay tsy misy azony atao entina mamely anay misaotra sy mankasitraka anao ny amin'izany fahasoavana be omenao zany izahay androany anefa fantatro daholo ny olona togeto raha misy marary indrindra ka tratra ny aretina Covid-19 sy tranina amin'ny anaran'i Jesosy izy manodidinao ao ry fanamafarofy ry fanampitondra aretina miala amin'ny olona zay toga eto sy dranina zay rehetra marary toga eto esorina
ny herinarety no tenany olona didina ny fanaratsy miala teo le voliko ny virus microbe ny bakteria ny aretin-ratsy rehetra le voliko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manana ny Jesosy ny anarany ao manana ny tenin'Andriamanitra ao izay joroko reseko amin'ny anaran'i Jesosy ny aretin-ratsy rehetra devoly mpamatotra devoly mpanakejy tompo tononiko amin'ny anaran'i Jesosy ho tanteraka amin'reto olondreto ny teninao miaro anay manisy fefy manodidina anay ka dia miala maina ny devoly mbola hiaraka